Salama daholo androany sika de ndao raha hiresaka ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nisesisesy tato ato zay fa tamin'ity indray mitoraka ity indray dia fantatra fa kaporaly iray namoy ny ainy noho ny tifitra nataony dahalo azy tao an-tranony tao Tanambao SPM tapo-tanànan'ny Maintirano tamin'ity herinandro ity. Midika izany fa mafana dia mafana ny tsy fandriam-pahalemana satria efa sahin'ireo dahalo no miditra any an-tranon'ireo mpitandro ny filaminana ary mamono mahafaty anireo mpitandro ny filaminana izay tsy vitany efa manafika ny voaka madinika izy ireo fa hatramin'ny mpitandro filaminana avy dia efa tafihin'izy ireo. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampian'ela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Milohany idirantsika mpitsopitso ny mahakasika an'izay fanafiana izay nahafaty any kaporaly tany Maintirano izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany Belotsiribihina olona misa 40 no namoy ny ainy rehefa niotsahan'ny tany ny kanoty iray izay nitondra azy ireo tamin'ny andro alina teo Antsosorotany. Kanoty iray antsoina hoe Reziky no niala tao Belotsiribihina hihazo any Ankolabe ary natory teo Antsosorotany ny aliny 13 novambra iny. Niotsahan'ny tany io kanoty io tokony ho tamin'ny 12 ora alina teo ka olona 40 araka izany no fantatra fa namoy ny ainy ary avotra ny 12 tamin'ireo mpandeha tao anatin'izay kanoty izay. Kanoty izay dia mankahery ny fianakavian'ireo niaram-boina izahay avy ety Amboatawata Gasy enganika ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Fonjabe any Antsihy miisa 4 ireo voafonja maty tao anatin'ny 2 herinandro. Tsy mbola misasaka ny volana Novambra 2024 dia miisa 4 ireo voafonja maty vokatry ny hafanana tafahoatra miampy ny aretina mitaiza ary tsy fahampiany rano ao anatin'ny fonja ao Antsihy ao. Tafakatra 500 mahery eny na mihoatra ny 900 mihitsy aza ireo voafonja anatin'ny efitrano kanefa zara raha misy rivotra tafiditra ankoatrany eo amin'ny varavarana. Ny rano amin'ny vovo izay nataon'ny mpandraha raha efa nisazy tao koa efa miharitra rehefa volana Oktobra na Novambra tahaka an'izao. Ny hafanana nefa ny mamely ny rano tsy ampy ao ireo manana ny aretina mitaiza azy hoy ny fanazavana voaray hatrany. Efa nisy fanapahan-kevitra sy fepetra noraisina nefa mba hisorohana ny fitohizana izany. Hisy ny famindranana ireo voafonja amin'ny distrika izay heverina mbola malalaka toy ny any Befandrinavaratra sy any Bealanana. Efa misy mpandraha raha manampy amin'ny famatsiana rano isan'andro ao am-ponja ho fitsinjovana ny maholombelona hoy hatrany ny fanazavana voaray avy amin'ireo izay mpandraha raha fonja any Antsihy izay. Ka noho izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety Amboatawata Gasy enganika ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Raha atao jeritodika ny amin'ny hoe any Antsihy izay dia isan'ny toerana tena mafana raha izany Antsihy izany rehefa fotoanany mialohan'ny fahavaratra tahaka an'izao. Eny na dia tsy fotoanany fahavaratra aza dia efa mafana lalandava foana izany tanànany Antsihy izany. Andao amin'izay horesantsika ny mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nisesisesy tato ato zay ary efa tsy mifidy arapaka intsony ireo jiolahy izay mpanao an'izany asa ratsy eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay fa na ny mpitandro ny filaminana aza dia arapaka izy ireo rehefa hitan'izy ireo fa misy azo arapaka any amin'ny ireo olona ireo. Ny mahakasika an'izay fanafiana mpitandro ny filaminana izay hatrany dia tany Maintirano tany moa no niseho ity tranga ity. Tamin'ny andron'ny 12 Novambra iny tokony ho tamin'ny 12 ora alina no nitranga ity fanafiana ity tany Maintirano tany. Novakian'ireo dahalo ny varavaramby ka niezaka nanositra ilay kaporaly sy ireo zanany tao an-trano. Nitifitra anefa ireo dahalo ka voa teo amin'ny sorona havanana ilay miaramila. Tsy tafiditra tao an-trano ireo dahalo na nanao izay ho afany aza izy ireo. Tsy nisy ny zavatra very eny fa dia moto sy ireo biby fiompy
teo an-tokotany aza dia tsy nisy very na iray aza. Ny antso avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ny fianakaviana rehefa nahita ilay miaramila lavo. Vaky nandositra ireo mpanao ratsy vokatr' izay. Nentina haingana teny amin'ny hôpitaly tao mainty rano ilay kaporaly izay efa nitsirara tamin'ny tany saingy tsy tana intsony ny ainy noho ny fahaverezan-dra be loatra. Mitohy arak'izany ny fikarohana an'ireo izay navandoza mahakasika an'izao famonona sy fanafiana kaporaly tao mainty rano izao. Midika izany fa tena efa ratsy ny tany ary ny resaka tsy fandriampahalemana dia tena mihitatra andro aman'alina satria na ny manamboninahitra miaramila sy ny mpitandro ny filaminana aza dia mbola sahan'ireo olon-dratsy ihany no manafika azy tahaka an'izao ny tranga tany mainty rano izao dia profo raha mitohaka amin'ny tendany fa efa tsy matahotra mpitandro ny filaminana mihitsy ireo olon-dratsy izay mpanao fanafiana amin'ny tampiadinina etsiro izay amin'izao ankehitriny izao ka dia aleo samby homelomelo hatrany isika rehetra manoloana an'izany rehetra izany ary hita tokoa fa tena efa miezaka manao aintso-zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ary mba hahatonga ny vahoaka ho tony eo anivon'ny fiarahamonina kinanjo nefa noho ny hetraketraky ny mpanao ratsy dia hita fa mbola manano sarotra ny tena hifehezana an'izany ary ny tena hamongorana an'izany asa ratsy hatramin'ny fakany izany. Ka dia andrasantsika eto ara izay vokatry ny fikarohana sy fanadiadinina ataon'ireo mpitandro ny filaminana any mainty rano izay manoloana an'izao fahalasana ny naman'izy ireo vokatry ny fanafiana amin'ny tampiadina izao. Fa izay avy ety Ambohidahy gasy dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo manoloana an'izao loza izay nahazo azy izao ary ainganeka ho sary levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Vaovao malaza tany ivelany indray tany Congo no marimarina kokoa horonan-tsary mamafady izay nandritra ny fivoriana tao Congo ary nandritra ny besiny maro. Horonan-tsary mamafady vehivavy iray izay nampiditra tavanginy labiera iray tamin'ny mahavehivavy azy no nandeha teo amin'ny fahitalavitra lehibe nisolo ny horonan-tsary fohy izay nampidiry ny filohan'ny pirenena Congolais tao amin'ny efitrano ny ivony hetsika arabola tao Kinshasa. Olona mahery ny 3,000 no tao anatin'io efitrano io ary nahita ilay horonan-tsary avokoa. Anisan'izany ny filoha Congolais sy ny diplomaty maromaro izay nasaina tonga nanatrika an'izany fivoriana izany. Tranga izay tsy mbola fahita firmo ny trangan-javatra tahaka an'izao indrindraindrindra eo anivon'ny fivoriana izay tena azo lazaina fa fivoriana manandanja tahaka nytony asa angambany fahafahambaraka izay nahazo an'ireo izay mpikarakara an'izao fivoriana izao indrindraindrindra fa ireo izay teny amin'ny lafiny teknika manoloana an'izao zavatra nitranga tany Congo izao. Izay moa no masaka azo naroso tao anaty video ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka ny video ty hatramin'ny farany. Aza dininy ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa neheto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.